Vatsim-panahy entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Vavaka tsy atopoko ry Andriamanitra ray zanaka fany masinao manondritra ny lohanay ampanajana nondry ny voninahitra ao sy ny herinao zahay tsara sady mpanao tsara ianao atraitraiko mandrakizay miazona ny fahefana rehetra ny andarasa ty an-tany ary tianay amin'ny fitiavana mandrakizay koa mankalaza anao zay mitsakanao amin'ny voninahitra anao ary dia manoroka ny tongotra masina Jesosy tomponay amin'ny toera fotoana ity mangavy sy mitalana indrindra mandrafo aminay mamelany elokay diovy amin'ranao sarobidy Jesosy mba afaka mifahotana sy ny tsy fahamarina rehetra ary dia treo amin'ny alan'ny fahinao masina mbo voninahitra ao zao fotoana izao misa mahery ny ampon'ny tsirairay avy Jesosy mba niresana ny feonao koa dia miterena Jesosy araka ny fombanao vonintsy mpanomponao Alleluia Amen. Amintsika ny fiadanan'i Jesosy Tompo ny teny izay hoentin'ny Tompo ampirirana antsika amin'ity andro sabotsy izay aomen'ny Tompo antsika ty dia araka ny voalahatra ao amin'ny Daniela 7:7 mivaky toy izao minaran'i Jesosy ary nampanatrehako an'Andriamanitra Tompo ny tavako hitady izay hivavahana sy hifonana amin'ny fadikanana sy ny lamba fisaonana ary ny lavenona mivavaha ho an'ny namanao izay no hevitra ambadintsika amin'ity andro ity ny ohatra omen'ny Tompo Jesosy sy izay mbola tanterahan'ny fanahy masina ankehitriny dia milaza amintsika tokoa fa Jesosy taty an-tany dia efa nivavaka ho an'ny hafa nivavaka ho an'ny namany nitomany tamin'ny fotorotoro ho an'ny tanànan'i Jerosalema izy nivavaka ho an'ny mpiainany tsirairay izy eny ho azy rehetra ihany koa ary na dia ny fahavalony aza dia nentiny ambavaka rehefa niantony ataony fijaliana izy. Jesosy Tompo rehefa tety an-tany dia nifona ho antsika ary ankehitriny aza ny fanahy masina dia mbola manatanteraka ny fonana eo amin'ny sisa fiandrianan'Andriamanitra. Izy no solovavantsika ao amin'Andriamanitra ray ary ny fanaovan'i Jesosy zany fonana zany dia tena zava-dehibe tanteraka ho an'ny famonjenantsika tsirairay avy. Raha tsy misy tokoa ny fahasoavana sy ny famindram-pony ary ny fanampiana izay ho antsika amin'ny alalan'ny fifonana dia tsy haharitra eo anatrehan'ny fakam-panahy sy ny fisantoera samihafa isika. Sofa eo Jesosy mivavaka ho antsika mandrakariva ry havana. Ohatra velona izany ny tokony hivavahantsika ho an'ny namantsika, hivavahantsika ho an'ny hafa. Manana anjara amin'ny vavaka fonana ny fanahy masina satria dia Paoly manambara tokoa fa tsy fantatsika izay zavatra tokony ataontsika ao izy fa ny fanahy masina no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Romana 8:9 ary dia marina tokoa fa hivavaka mandrakariva antsika izany fanahy masina izany. Ary ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanahin'ny mpino dia mifona mifona araka an'Andriamanitra tokoa. Misaotra ny Tompo lehibentsika noho izany fifona ny an-danitra ho antsika izany ary mankasitraka ny fanahy masina koa mifona ity an-tany satria tokony tsaroantsika mandrakariva tokoa ny fanahy masina ity an-tany miaraka amintsika mifona miaraka amin'ny fanahintsika. Jesosy koa any an-danitra dia mifona eo amin'ny tanakavan'Andriamanitra ho antsika. Izany no vavaka tanterahan'Andriamanitra mandrakariva ho antsika. Ary inona kosa ny tokony tanterahantsika ary? Zava-misy mantsy dia izao matetika ny Baiboly dia milaza ny vavaka fonana ataon'ny kristianina sy mirakitra ohatra maro ny amin'ny vavaka miavaka. Tsaroantsika ny tokony hitarihana ny fomba fanaovana vavaka fifonana ho an'ny firenena sy ny mpitarika araka an'Andriamanitra. Tantara voalohany 1:20 ohatra na ny tantara faharoa 9 tokony hivavaka ho an'ny mpaminany ho an'ny mpisorona ary dia amin'ny testamenta taloha tokoa dia manambara izany. Ao koa ny ohatra tsara ny amin'ny vavaka fifonana nataon'i Abrahama ho an'i Ismaela ho an'ny Sodoma sy Gomora, vavaka Davida ho an'ny zanany lahy, eny nataon'ny Joba ho an'ny zanany ihany koa.
Rendretreny dia ohatra velona amintsika ny amin'ny tokony hanohizantsika ny vavaka ho an'ny hafa, ny vavaka ho an'ny namantsika. Tamin'ny fiainan'ny Mosesy dia hitantsika ny ohatra lehibe indrindra amin'ny testamenta taloha ny amin'ny herin'ny vavaka fifonana. Matetika tokoa Mosesy dia mivavaka amin'Andriamanitra mba hanovany ny fikasany. Satria efa ilaza zavatra anankiray Andriamanitra niteraka zavatra iray dia mangataka i Mosesy mba hanovany izany. Ary dia mahagaga tokoa fa miova hevitra Andriamanitra mahaloan'izany. Ohatra rehefa nitsono tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely ka nandatsy handeha ho an'ny Kanana, dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny Mosesy fa haringana izy ireo ary ataony firenena lehibe Mosesy. Fa neto Mosesy mivavaka tamin'ny tompony zavatra nisy, ny fona ho azy ireo izy, ary dia rehefa tapitra ny vavaka nataony dia Andriamanitra hoe efa navelako araka ny teninao izany. Nomery 4:20. Tianana izany toerana izay anisy an'ny Mosesy izany fa isika sy ireo mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina ka afaka ny hosakazan'Andriamanitra satria mifona ho an'ny firenena, mifona ho an'ny vahoaka, mifona ho an'ny NAMANAO, mifona ho an'ny hafa, mifona ho an'ny olona izay mila vonjy, mifona ho an'ny olona izay very. Tianao ve nanana izany toerana izany? Ampiasaon'ny lohalika mandolia isan'andro, vaovao an'ny hafa, vaovao manodidina anao, ao amin'ny ankohonanao, ao amin'ny fianakavianao, ho an'ny fiarahamonina misy anao, ho an'ny fiangonana anomponao, fa ihany koa ho an'izao firenena misy antsika izao. Mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra satria mila ny famatoram-piainana amintsika Andriamanitra. Mila izany satria tiantsika, fa isika koa mila izany satria izay no andraikitra nomeny Tompo antsika. Raha hoe ry-ariavana, aoka ho zava-dehibe amintsika ny mivavaka tsy mitsahatra, mivavaka mandrakariva, mivavaka amin'ny fo sy fanahy ny saintsika, ny tenentsika manontolo mba hahatonga ny voninahitry'Andriamanitra izy eo. Eny tokoa misy ny vavaka fonana feno hery izay tanterahan'ny ireo mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Eli koa ohatra, dia nahagaga satria naneho zava-mahagaga tokoa Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta vaovao koa dia maneho ohatra maro samihafa ny amin'ny vavaka fonana. Filazantsara dia mirakitra ny fomba fiankavian'ny ray aman-dreny sy ny maro hafa an'i Jesosy ho an'ny olona tiany. Ny ray aman-dreny ohatra dia nivavaka ho an'ny zanany marary, ny reny maro mangataka ny Jesosy mba hitany zanany. Nisy koa lehilahy anankiray nangataka mba hanasitranana ny mpanompony, ny reny Jakoba sy Jaona dia nangataka tamin'i Jesosy ho an'ny tombotsoan'izy ireo. Ary ny fiangonana koa amin'ny testamenta vaovao dia mifona matetika ho an'ny olona samihafa. Ohatra hoe ny fiangonana tany Jerosalema dia nivory mba hivavaka ho an'ny fanafahana ny Petera atao an-tranomaizina. Asan'ny apôstôly 2:20. Ny fiangonana tany Antiokia nivavaka ho an'ny fahombiazan'ny asa fanompon'ny Barnabasy Paoly. Jakoba dia nampianatra manokana ny olona ho an'ny fiangonana mba hivavaka ho an'ny marary sy ny kristianina mba hifampivavaka. Ary dia nanao dingana lavidavitra koa aza Paoly ka nangataka mba hisy vavaka atao ho an'ny olona rehetra. Izany rehetra izany no mampatsiahy amintsika fa miantso antsika ny Tompo mba hivavaka mandrakariva ka tsy hitsahatra satria lehibe sy mahagaga ny vokatra izany. Ary dia manangana indray ny vahoakany Andriamanitra, manafaka ny olona tsararay amin'ny loza, eny mitahy ny olona rehetra, dia manao vavaka fonana tokoa mba hidina ny herin'ny fanahy masina ny zanak'Andriamanitra hanasitranana olona samihafa. Mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra. Ary dia aoka ilay fanahy masin'Andriamanitra anie mba hirotsaka amintsika mandrakariva, azontsika manatanteraka izany. Dia ho an'ny hafa mazava loatra fa tsy ho antsika fotsiny ihany, araka ny teneniko teo hoe ho an'ny olona very, ho an'ny olona mila vonjy, dia mila tokoa izany rehetra izany mba hahatonga ilay herin'Andriamanitra hidina. Haombiazan'ny olon'Andriamanitra ihany koa
izay rahan'Andriamanitra eo amin'ny fanompoana, ny aombiaza ny asa fitorana filazantsara amin'jenany hafa. Izany rehetra izany dia iantsony tompo antsika hanana andraikitra samihafa. Aoka isika mba omeny tompo mandrakariva fotoana sy ny hery, hanokana fotoana isika sy hahatanterantsika izany ho voninahitr'Andriamanitra. Engandeny fany masina hamindra fo amintsika mandrakariva raha tsy tanterantsika izany, ka tonga antsika hitodika amin'ny mandrakariva hahatanterantsika izany asa fisoronana amin'ny mivavaka izany. Aoka ary hahatsiaro izany isan'andro isika tahaka ny Daniela anatrika ny tavan'Andriamanitra ka nivavaka ny sy ny fona amin'ny fandikana sy ny lamba fisaonana ary lavenona ho an'ny vahoaka. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ao antsika ny fiadanany mivavaka isika. Jesosy malalo misaotra sy mankasitraka anao satria lehibe ny fitiavanao sy ny fanondram-ponao, ary mbola amena ilay fotoana izay hivavaka ho an'izao tontolo izao very. Ampianaro mandrakariva amin'izany fahainao masina ary zahay mba hieny nibitsika ny fanahinao izay mivavaka tsy mitsahatra, amin'ny vavaka tsy azo tonona ho anay etỳ an-tany. Soranao Jesosy satria ianao dia mivavaka ho anay, ho an'ny fiangonanao eno an'izao tontolo izao tsy tapaka eo amin'ny tanakavan'Andriamanitra. Ampianaro ny fanahinay mba hiompo iompanahy aminao amin'ny fanahy masina isan'andro, mahatonga anay hivavaka ho an'ny hafa, mahatonga anay ho fiainona ny herin'ny fahainao masina ka tsy hitsahatra amin'izany vavaka izany. Kesinera Jesosy, mahatsiaro mivavaka tokoa izay eo amin'ny firenena izay misy anay. Ianao Tompo no ampitodika ny mpitondra ao aminao. Ianao Jesosy no ampahery ireo izay rehetra manandraikitra manokana amin'ny fitondrana amin'ny vahoakanao. Ary ianao Tompo malalo no ampahery ireo mpitondra ny fiangonanao rehetra izay mikatsaka sy mitady ny herinao, ny sitraponao, ny fanjakanao. Ary tsirairay avy Jesosy ataovy fitaovana tsara, mahomby mba hitoetra amin'ny vavaka mandrakariva ka tsy hitsahatra ho voninahitra ao. Jesosy malalo, dia aoka ary ny herin'ny fahainao masina mba ao aminay tanterana izany ho voninahitra ao. Mitomoera Jesosy etỳ anatinay amin'ny herin'ny fahainao masina, andravahany herin'ny maizina rehetra. Koa minaranao Jesosy Kristin'Andriamanitra velona, masina mikiravana izay tanjona mandidy tsy mandroaka ny devolo sy maizina rehetra, miala maka ny faharemetra tsy hanaketsana am-pahefana, fa zanak'Andriamanitra ireo rehetra tsy nambolen'Andriamanitra dia miala maka ny faharemetra afo, mila mpiainana aretina, ary izay rehetra koa manakatsakana tsy hafahana mijoro vavolombelona eto amin'izao tontolo izao, amilana mivavaka ho an'ny hafa, didina sorohana maka ny faharemetra afo izany, tsy miverina intsony. Ampitoery Jesosy ilay fahainao masina mahery mba hiasa teny anatinay mandrakariva, mba azony mahatanteraka izany asa fisoronana amin'ny vavaka izany ho voninahitra. Dia ianao midery ny ajanao ny voninahitra, ary ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa aminay kosa ny fahasoavana Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Alleluia. Amen.